malagasy voalohany nampakatỳ amin'ny artista na ihany koa tsotra mba hitany akanto sy ny atsarany zany lalana totsika ito misy be zany dia hiarakatsika zany mialeto atsy andirany zotsika atsika manara-penitra président sady manaraka lalàna ihany koa zay sady zao aloha dia asitsika hira ihany aloha i Delvis bien sûr fiainana tsisy vazo tsy mety sady ny lalana koa ny rehefa alaina ny sira dia mazava ho azy fa ohatra ny dika tony tsy natao hita voantokanana tamin'ny maly Vavy ianareo ponina eto Madiro mbola tsara tsika jiaby ravoravo sa tsy ravoravo asitehaka mareresikika marobe ravoravo ahoana tokoa mono tsy ravoravo satria ny zavatra tsapa sita ankehitriny navita conseil des ministres décentralité na avy any amin'ny tapany atsimo ilany atsimo dia tonga dia any amin'ny ilany avaratra asa izy io raha ohatra no tsy nanana sy andrefana ohatran'le na izy moa le raha mato le nana hoe nantagnina roplanina tamin'ny fotoana reny izy narininy indrindre teny le hoe le Genesis ny CVO lay brésiliane le brésiliane izy amin'ny tsaroko eno alors ko tsy tsara ino ma tsy nanao an'izay avy any antsemo asa hoe rovina no anikongona nosy bianala na zao mba tiako mihitsy raha mamisy an'izany misy conseil des ministres décentralisé dia ataony zany resany atanambo manapotsy manofaritra tsy nanana fa tsy hoe automasina ao atanambo manapotsy dia mandeha tracteur mandeha anina mandeha makandro fa tsy fa izy nefa tsy ena le votoatina lay zavatra ao dia le tonga tsy de tena tsy de hoe misy ahatra manokana be ho an'le le flakevitra zany satria raha ny tokony izy ma tsy de hoe tena mba hoe afatokato zany hoe inona dia mba manaraka indray ohatra hoe mba atao any tsy haiko any Besalampy indray ny an'ny faritry Melaky dia ohatrany hoe mba atao any akorany an'ny faritry Morombe fa tsy matetika zany tsy ino ka adino nge ohatrany rehefa manao ny ao amin'ny Betsiboka ny conseil des ministres amin'ny Betsiboka zany dia mba atao any kandreo na antsara tanàny dia am'izay mba mahita tsara hoe manao zany mitaitaina amin'ny asandalo resaka kidnapping tanao zany resaka hoe arto tsisy jiro aty sy de sintsisa dia mba tena miaina an'le réalité zany hoe totra mamovoka be zany mba voavoan'ny sery kely dolo miverina avy any mijofa mivovoka satria raha tsy zany masy dia resaka ambony latabatra dia tatitra ny paka 19 daholo ny tonga any andapa any hoe milamina be ny any tsisy any zany dia amin'izay koa mba hoe samy mizarazaraina vary daholo moa sakana any tanosy be nga ohatra nisy folaka ny lamosiny lefaka vary mba tsy lazana mihoatra an'izay nisy maromaro ny anjera camion ohatra ny tsy de resahana matsy le izy nisy maromaro tamin'le aka n'le vary tsinjo dia nianjera teny ambony camion dia tanao moa rehefa mianjera ny camion zany tsy hoe ivaiva fa misy metatra ihany zany ny aviny zany camion mandefa hoe camion mijanona koa dia zay le izy tsy resahana loatra zany amin'ny anina fa ampafantarina ihany fosiny zany fa raha fakeliny zany fa raha fakeliny misy maratra fa raha fakeliny fa ny mihoatra an'izay tsy ferana satria ho mpanamarina tsara n'le vaovaotsika zany amin'izao fotoana zao satria naratra mafy aloha nisy vokatry fianjarana an'izay le fa fakana vatsitsitsy mbola porofray zay toko raha fahalomanana ilazana mitoy an'le teo hoe sahirana rangan'ny olona tena hoe mamono tena zany tena hoe resaka ohatran'izany tsy teny moa hoe vary raiky tapy na hoe vary 5 kilô na vary 4 kilô fa zay le hoe tena non'ilay tsy fisina dia tena manao an'izolofo dia tena maratratra sy ny torak'izany zany le ao anatin'le izy dia ina moa mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany fa raha hoarina amin'ny fandaniana ary ny rehatiana le zavatra atao sy le zavatra tokony ataony amin'le faritra zany raha filana satria mikotikotindry toko raha fahalomanana so fandaniana ao anatina filakevitra côté ambany tirindretina côté ambany côté ambany ray milliard eo amin'ny 5 moa zany toko raha milliard ariary eo 5 milliards de francs
zay zany Farafahakeliny ambany lany mety mbola safiditrao hoe karamana rehefa misy déplacement makany amin'ny conseil des ministres décentralisé io moako miankina am'le hoe satria tsy mitovy ny vidim-piainana ohatra any eto Antananarivo sy Nosy-be any miakatra somary avoavo kely ny vidim-piainana de ohatra hoe miofa ny hôtely lesaka logistique amin'ny fitaterana côté ambany oa zany tsara fiaramanidina hoe ny mandeha zany a ministre 4 miampy ny président miaraka amin'ny prime ministre de reo zany samy tsy mana ny protocole ny garde du corps zany a ny garde du corps tsy maintsy mandeha ny garde rapproché any tsirairay de ny fiarakodia tsy maintsy manareo moa zany mety hoe le service déconcentré zany mety miantoka ny fiara any hoe ohatra hoe mandeha ministre ny tontolo iainana de mba le talepatry ny tontolo iainana any atoerana miantoka amin'ny fiara ho azy sy ny sisy fa misy soly fa côté ambany zany atondrotoko zany zary manao hoe tena mety an'le chef d'institution anakiray fotsiny zany 1 milliard na ohatra zany reny zary zao tany Nosy-be hoe any Nosy-be de sady nisy roplanina na nisy hélicoptère de lasa be saiko inona reny mandeha amin'ny moa zany nidiran'ny hélicoptère mandeha amin'ny minitra mihitsy ny sarany reny moa sila zako hoe amin'ny ora fa le hélicoptère moa zany toko raha falimanana ahoana ny tena fandehana mbola misy resaka weekend ve zany tao anatin'le sa hoe nole fianakaviana nandeha tany de reny aloha mba mandrapaha zany aloha de mba reny zany zao statiana inona sata misy an'ireny olona reny etoan'ny fanjakana ve sa mba ahoana moko izy ary miaradia amin'ny filoha ve de tsy ho izy offre an'izy zao reny aty na conseil des ministres le andeha atao any edandray zao zay tena aza ampidirina resaka politika mivady amanjanaka nefa le izy ampidirina ina moa zany le mahatonga atsika amin'ny teny zany ninona ny zavatra mitrangany amin'ny toerana samy hafa rehefa nyresahantsika teta mpianatra manao ladina tany sekoly tsy hisy tafo ny sasany may mbola tsy voarina ny any amin'ny toerana hafa ny hôpitaly tsy hisy fandriana CSBN zao le resahana ito ny toerana sasany ary tsy manana misy sasany tsy manana mpitsabo tsy mbola misy betsaka ny hôpitaly tsy misy herinaratra sasany miaraka zany zany de miohatra n'le taontsika hoe le dépense ato zany ke mahita ny président zany le manao le serasera iloha ainy tena napoka an'io tany hoe izy le mitondra fiara ty mandeha am'le hoe andilana miaraka amin'ny mpanakanto sy de tena hoe tena mpanakanto kosa loko anao dokam-barotra ary izy ohatran'izany ve fa mpanakanto akaiky ny président zany ke afa mihitsy indreatina mety miakatra hatramin'ny sara-pakana azy zao raha hoe le anao spectacle de mba hoe alainy reatina efa niakatra kely zao efa atsika efa manana efa avoavo lenta kely zao tsika efa division firy zany zao raha any amin'ny sport izy efa division 1 tsika zao fa tsy division nahatra ho an'ny fanjakana manarama ina le tianao tenenina ao anatin'le izy hoe tena raha ny filany ny fotony miohatra amin'ny fandaniana ty am'le tsy teny hoe blingy tena aloha zany rehefa miresaka amin'ny bebe anay de aza maneso satria tonga de fanesona mihitsy zany ray milliard ariary iny zao mavita subvention na commune am'ilay 3 tapitrisa ariary isa-taona 3 mahery 4 ny any aminao ary alainiko inona ka zay lay manahirana am'le izy a tena de zany kely izy hoe tena misy fandarana an'le hoe lara-pamehana tsy mirafitra araka ny tokony ho izy le izy fa pesaka ihany le fanontanian'olona le tatsy ananazy sofa izy ny eno nitondra teny mame an'le izy mbola ve iny oronapeo iny ry samy mbola misy mbola misy ve eto manahoana ny raha mbola alefa kely samy mamelohany anysena faingo andraisana ny antsony mpiano raha mbola eo akaikeo fa black jack ataontsika amin'ny sivy sasany raha mbola misy eno mbola misy izy black raha mbola misy izy ndo ary manontany tena hoe fa mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara koa mametraka fanontaniana aminareo ary ankehitriny amin'ny trangan-javatra rehetra misy eto misy ve ny fandriampahalemana mahafa-po ve ny jirama ampy ve ny sakafo malagasy misy ve mifahamarinana eo amin'ny fitantanana ny asa-panjakana ampy ve ny université misy asa ve ny tanora ampy ve ny sekoly mahavelona ve ny karama misy ve ny fitsaboana mahafam-po rariny ve raha ohatra ka mandovola
voatafiditra amin'ny fifaninana manjakana rehetra misy eto amintsika rariny ve zany azo ekena ve zany misy ve ny rariny sy intsiny any ambany ravikazo rehetrarehetra any misy ve mifanjakana eto Madagasikara efa zay ny larana afahanao miditra mivantana eto amin'ny onjabeo tony mahazatra manana pahampotoana 2 minitra ianao amin'ny faneho-kevitra zay ataonao mety fanakianana io mety torohevitra io tsikery io fa ao anatin'ny fanajana tanteraka no anatanterahana an'izany inona moa le fanajana hoe tsy mitoritsisy prof zay aza mandeha amin'ny onoono zay fotsiny le izy na nontonona anaran'olona na hoe anarana orinasa zay mety hiteraka le atao hoe préjudice mety fahavoazana amin'le zavatra zany raha ohatra tsy anana prof mazava ndao aloha raisina ianao miaraba tompokara allo miaraba salame iana kely ary le any izay mihitsy ya miaraka tena manaiky an'ity manaiky an'ity fotoana an'ity ireo tsara ay miliara mahery ny vola lany tany côté ambany olona le tonga tany eo mitsy le iza le olona tany de iza zanakiza de fianakavian'iza de inona le de babité tena antanina le ay miliara maherina akany eo mitsy ny tena mahatena zavatra toka hoe gravy rangaty fotoana an'ty olona ty miainao anatin'ny fahatapahany io miainao anatin'ny tsifosina miainao anatin'ny fahatapahana rano enao manao voyage organisena mitsangatsangana any indosbe tena tsy mety le otra karazana expulsion natao any de ina zao zavatra tapaka tany nahazo riny indosbe eo le izy izaran-javatra tsy sa nanao inona tany nahazo asa zay foana le zavatra am'seho eto de jereo tsara ny zavatra misy me mandrosany amin'ny fikortanana ina nefa tsy nampirenena am'izao zao ny tena mandry tsy lavoloa ny olona ary tena nareo mpitondreo ary neraka mandry tsy lavoloa de mahagaga am'le izy tsy mety mino an'izay zareo ohatrany ataony ihany no ataony fa i zavatra tena miteny aho raha mirefotra am'izao tena sahirana ne nareo mpitondreo efa tena hafahafa ihany le foyer de tension eto amin'ny tanàna am'izao fa de tsy haiko aloha zareo mba anteny any aho fa sahirana nareo raha ohatra ka misy fety an-javatra am'izao io de zareo aloha aloha rehefa aveo ihany nagasetraka tena ohatrany efa resahany matetika inge zany resahan'le olona zany ho sahirana eo nareo inona le lamosina ohatra manisy lamosina inona sokatra mbo ingo sokatra ndao satria izy miaraba tompo manao hoany miaraba tompo salame mizaka ihany te mizaka ndao ary mpanaraka tsy tapaka ny tomporadio miaraba atsika rehetrarehetra de miaraba amin'ny fiaina manohy an'izany resaka zany satria nandeha tany amin'ny district anatany fotsy tany ny tena nanomboka zoma sabotsy maly alahady de miaingeo atany fotsy ry zareo makany am'izany toerana atao hoe ambato miady zany de tsy misy afa-tsy moto efa 2 volana na 3 volana lasa nefa zay ny am'izay any orinasa kelymaso rehefa teo amin'ny toerana atao hoe Antanambao ary tena marika tonga de mitatafika be eo ry zalahy nasina an'le fiarabe mpanamboatra lalany reny de nefa ny zalahy tsy manomboka an'le asa fa ny zavatra natombony de fitrandrahana ny arenakivotantsika any atapo fanetiny district anatany fotsy any zavatra mampalahelo le izy ny vahoaka nefa tena misopotaka amin'io lalana io nefa raha mba vita io lalana io de mba mivoaka ny vokatra misy ny fandrosoana mianatra tsara ny mpianatra ny vahoaka mety tsy sahirana be ohatr'izao fa ny fambolena mangazo any any amin'izany district anatany fotsy zany zareo ka 2 taona vao misy ohatra ny taoko fafany be amin'ny mangazo ray ka tsy haiko hoe inona ny tena lahara-pahamehana fa teny atsipy
tena tsipo amin'ny manam-panahy zany zany rehetrarehetra zany manohy an'le resaka reo teo hoe misy zavatra tena inina tsy jerena any ambany ravikazo rehetrarehetra any ia dia mirary soa atsika rehetrarehetra mity alatsinainy ty dia mirary herinandro sambatra daholo zalahy zany atany fotsy zany a nisy lalana taloha mipakatra any amin'ny fandrina koa distrika anankiray amin'ny faritra Moronmani ny rosianina ny tena tany amin'ny anelan'ny tany nanao fitrandahana tany ary tena nisy piste d'aviation kely tany ampiny tany akobakeba tany tamin'izanao esenina tany amin'izany distrika amin'ny fandrina zany dia misy toerana atao hoe commune fiadanana dia gaga ianao ry anampitany etyretyny misy piste d'aviation kely dia foanany teto dia any misy aeroplane ndraiky mandeha taloha tamin'ny andro taloha zany nge mbola tany amin'ny 1970-80 tany inge zany fa tsy dia tena hoe tamin'ny andro fanjanahantany dia tonga kely many ananinaniny resaka renakevany tany ina mahatonga le izy resahana hoe raha makany amin'iny faritra tsy nanana tamin'ny fotsiny ianao tena réalité ty zalahy raha misy fahoriana ohatra hoe maty tany amin'ny hôpitaly taty ohatra tamin'ny fotsiny ohatran'izany le olona dia ody any an-tanàna dia io zany satria lavidavitra dia tsy zaka lanjaina izy hoe moa tsy ho zakako fianakaviana aveo arina fa n'olo toerana lavitra dia moto ny itondrana io raha kelikely dia le tena fatorana eo amin'ny porte bagage moto zany atao matory fa raha fa lehibe izy dia apetraka ohatra amin'ny mpandeha mihitsy le izy dia mba lay fisara tena tonga dia fatorana miaraka amin'le mpitondra tena mahotra igny izy noho natin'inona fa raha tsy ny lalana nefa misy famokarana dia ianao koa hoe tena ehetra hoe manalalondo zany dia malaza mihitsy amin'ny vary vokabary lalana 37 kilomètre nge même pas azafady fa tena tsara zany nanyreo devance na ny tamberam-bidy sy amin'ny voka ohatra ve akoatra amin'ny vary misy lalana mivoaka any mety hoe mihodina makany Benja mitotoy makany Faratsio misy mihodina kely makany Soavana Andrina misy lalana zany ihany fa zay natao hoe tena dagny ambany tany io zalay tsy manala loha efa lasa misy station manala londo moa etsy anosy zato andrefany eny amin'ny tanàna io 4 raha vao tonga any mbola amboarina raha ny soa zatsisy eny tompoka manao any manao ty fampitoy ihany miresaka miresaka anareo amin'ny fahazahoana kolofany tamin'ny zany ankeo tena antony hoe nanokana zalahy fanjakana tivaloka eo raha valoanana zany satria hoe tsy mahita irika mity zany ampopa zay hoe ampanankarena azy raha zareo dia hoe raha valoanana manao ampimama ny arem-pirenena am'izany io aty kotikolo nefa ny tena natao resaka makonareo fandrosomy Maurice ny am'izany hoe Maurice tena miaky am'izany kolokolo zany tsy mahita bana azy fa misy ianao ageriatany dia ety nefany hitanao tsara izy am'izao za zany tsy fantatra hoe mba asa ireo mpanoana fitondrana misy am'izao fotoana zao raha tantariny aby any kolikoly zany hoe rehefa misy ahatra atao dia zany zany mba manodidina koa any vialeny any fa tsy hoe fananany an'le mpitondram-pirenena fanjakana tsy miady amin'ny kolikoly io dia mampitazavatra any zareo fa izy tena miaina vidy rehefa sara babe mahoaka miady ny kolikoly dia fa tsy mahavita miady satria maniny omena avahana daholo dia sehatra rehetra tsy afahan'izany miditra kolikoly zany dia makany zany ao dia ratsy manao kolikoly ianao tsy mavoaka makany tratran'polisy ianao fa hoe tsy ara-dalàna tomobilinao dia rehefa manao kolikoly ianao dia mandeha zany ka le ady amin'ny kolikoly be any tokony mavesatra be io satria io mihitsy no mahatonga azo fahatrana manaraka zany le fitiavana tetsao hipetraka amin'ny fitondrana amin'isy dia jereo ny hoe proposition de loi efa ampiekiketrehany any amin'ny temeran-doholona hoe araka ny tolo-dalàna sy avoaka ny temeran-doholona dia isy fititena nanam-panotena dia io nefa le hoe hipetrahana amin'le seza sy midikany io hoe ahoana zay no azahoana mandafa ny tena any zany le tenenina hoe inona miandry ety amin'izao fitondrana zao fa ty fitondrana ty fitondrana tsy afa-po amin'ny zavatra atao ty na dia hoe
efa mamarina kadidy firenena azy. Asana efa milaminareo eny akady fotsy eny. Eny akady fotsy efa nisy olona nitory an'izany atao hoe bary, fa misy bary eny akady fotsy eny tena mampiaiky be dehibe sy maro mihitsy. Amin'ny 7 maraina mandefa hira mitatatata amin'ny 2 maraina mbola tsy tapitra le izy. Efa nisy any hono zany ny fitenenana tany Fokotany fa mba omeo vaovao zay hoe nanakory nareo eny e. Misy resaka malaza akady fotsy zany. Vao tamin'ny farany herinandro teo nisy resaka Fokotany manao bara misivoka hatramin'ny 2 maraina mitatata mba omeo vaovao zay e. Eny tompo. Miarabanareo amitopo eto ty latsinainy ty, ilay latsinainy farany ty volana may ty. Tetandroana aloha dia miaraban'ireny rehetra nahatratra ny fetin'ireny no maly ataoko fa tsy tara angamba izany. Manaraka izany ny teninareo tamin'ny famakafakana teo hoe miliary ny vola lan'ilay miaraka amin'ny télévision anakany nosy. Tsy atao mahagaga tsy izany zalahy. Tandera aloha aleoko mieritreritra azy manao tour de madate, zay manao tour de monde rehefa miandany vola ihany. Tsatsakatsarika fotony iny fa omaly misy namana fianakaviana avy any amin'ny faritra ndrefandrefany miantso telefona. Mba alefahasoana amin'ny aina mandeha any fitaranana fa dia tena mafy mihitsy mahazanay aty amin'ny faritra Morafena Akondromena. Lalana ho any Maintirano iny fa nidahalo manao natao na fangalarana ny omba ny mpitandro filaminana ihany koa manao abidy pouvoir ka mba apitapitana amin'ny tompona andraikitra izany. Dia fahatelo manarakaraka izany momba ny politika eto tanàna. Io efa iarahan'ny tontolo izao mahita ny politika eto tanàna. Na eno an'ilay nalefanareo teo azalahy misy fanjakana zay eto Madagasikara manao ahoana ny délestage. Zakany zareo nge zany raha vao averinao aminy fa mety hovonoany potehany tanteraka mihitsy norona teo iny da alefanareo any aminy. Zalahy dia voatahiry efa samy manana tahiry efa any amin'ny rehetrarehetra any iny mbola misy hafa koa any fa nga ivery. Misy fanontaniana ty fa tsy haiko rotoka raha mavaly any ty. Hoe nanahoana hono nitoy an'izany homologation sy le hoe expert hijery an'le resaka bozaka eny amin'ny kianja amin'ny Paris. Misy gazety boky magazine Jeune Afrique. Miasa saina be mihitsy ireo firenena manana kianja tsy homologue. Dia tany saina daholo le firenena manana kianja tsy homologue tsisy miresaka mihitsy izy io. Ohatran'ny hoe sa vita andao za tsisy tomboka. Ya, fiarana kely lasa kianja fanaovana fampisehoana ny afarany. Hoe manatolo-dalàna ny amin'ny efa tsikitsiky mihitsy izy io. Miampy fotsiny fanontaniana ampiasaka. Inona no ataon'ny malagasy raha ohatra ka anovany lalam-panorena nisy ka afaka ilatsaka andika samoan-dany reny. Ka fa tsy afalalana efa nisy mipetraka ty io manko raha vao resaka fifidianana dia efa fantatra ny valiny, mbola tsy mandeha fifidianana dia efa fantatra ny valiny. Fa mirositsy kelikely makany amin'izay tonga dia fanontaniana ary amin'ny finaly nisy tonga dia teneniko inona no ataon'ny malagasy raha ohatra ka ho arosony amin'izay ho ataony anao iny tsika rehetra za ianao firenena rehetrarehetra vahoaka malagasy. Efa nisy lalàna amin'azy atao fa tsy afaka milatsaka fotsiny fa tapitra mandany. Apetraka foana dia fanontaniana izay na amin'ny vahiny izay misy ny vahiny eo ary na ho amintsika samitsika pititseko miditseko. Za tsy hitako dia nanao inona tsony hoe asorona hoe na tsy asorona hoe iny dia miankina amintsika io. Fa io amin'ny rehefa farany mandany fotsiny ny farana mandany dia tsy maso milatsaka tsony. Izay inona no ataontsika dia resaka fifidianana fotsy. Sy mipaty zany na fifidianana zany pitsapan-kely-bahoaka no ndio atao. Sy mipaty zany tsy mety zany efa petraka ny zavatra ny siotety efa petraka ny ohatra nataony io ko fa tsy mipaty tsony zany fa inona no ndio atao. Zay zarafa dia ny fifidianana hoe akaiky indrindra aloha zao raha tena voatra ny fotoana dia ny fifidianana l'olona dia nitrapa sisikatra aloha mandeha ny karazana hoe karazana pipi maso. Dia tsy hanosy kely zao isany hoe niraisin'ny filohan'ny Atiany Miarandolona sy ny ministra ny l'olona Ramatoa Tena Rakotana Zaka ireo be tanàna avy amin'ireo hoe tanàn-dehibe na ny association des maires de grande ville de Madagascar. Dia ny fanontaniana mipetaka fotsiny zay satria ny l'olona dia isany hoe mpiano volona-bahoaka hitsinja ara-pahefana ireo hoe be tanàna ireo isany nangataka tamin'ny filoham-pirenena hoe aleo mitazomina hijanona amin'ny commune la hiratra ny sehatra tany
de asa hoe manao hoana ny fandehan zany ohatra ny hoe rehefa ilaina zany le de anaovana pipi masy fa rehefa tsy ilaina de président fefa lasa sambolo lasa izy zingine ho any Dubai andra mofiry 26 satria misy hetsika zany misy hetsika raha toe-karena zany no atao any misy an'le hoe Madagascar Dubai Business Forum zay ho tanterahana 27 28 zany hoe raha pitso tena Madagascar sy Dubai misy zany arofiny izy makeny ajirama ngaizy mavoaka tao belo aku ana marina ohatra resaka damay amin'ny teny jayanza tena fa tamin'ny apezapamalmana tamidafo granta tena vaty tena vita tiky efa ao aika zao elestazy amizao fa tena mafy tena ma eliteny zay tamidafo zany hoe na hoe damara tsy fantaky de zay nanao ako hoe ty mahazaka fanjakana raha misy zany masita hoe tezaka amtiky reo sady arovany reto le mpanambasy reto le mpahambasy reto para hoe miampanosa Madagasikara tena tsy ao anatin'ny karandoany ao anatin'ny vetrony fa tena niangokarena sy niampanakarena fianaka sy angokarena de anota vazany are zany any an-tany vitany manera zao zao de alaza sy raha ekanso farasy tsara sy tena farasy raiky de atao para hoe tsinjo vahoaka malagasy tena ty hitako fa tena eterana tena hoe zavatra efa siniana vahoaka malagasy ary amizao efa siniana reky de io de arovany mpanambasy izy arovany botry tampilaminana izy no rôly eto amin'ny tanà efa zava misy vahoaka io moa zany le mitondra firenena aloha tsy de tena hoe misy olo manokana natao an'izany miofa natao mpitondra marina aloha fa misy le hoe resaka fianarana politika any amin'ny misy université miakatso mianatra an'izany misy ihany koa ny tsy miakana mianatra an'izany resaka science po zany fa na zany na tsy zany ary andao aloha raisiny ianao entoko miarabare miarabe tiga zany na iresaka ivazavaza eo aminazy eo raha mbola mbola manananazy rony mbola tsy mandoboka mbola tatika eo mbola tsy toka eo akaiky na zanieraka natao avohombotra anazy eo ropaty tombotsoroany eny tenaany amin'ny fitotrany sady fitotrany kana mbola vola koa zany vola azarota tsy vohombotra eo zany satria manino rotany filaminanareo voatra le tamitaly vola mivoatra zay le zavatra efa nianarany mbola tamin'ny talohan'ny fitondrany erasenarona izy efa nitady faifaika rehefa mitirana le fitondrana manao fahazelando fa reo zay rehefa manodidina anazy na finoana ny karana na anizana isana ifandraraha malagasy eo kaiky eo raha mbola reo zany mbola tsoka eo kaiky na mbola anao any referendum eo ary mbola jerevy tsara fa mbola malalaka ny adiana fa reo zany de kotsiny ataotsika eo an-tsaina hoe ro mpanambola manodidina anazy fanao na rehetra manodidina anazy reo raha mbola hoe aoka zay raha velona fefa aloha zay tadilafandray no de ay tsika vo veriveritra zany zany raha mbola iresaka fitapahakely vahoaka fa raha mbola ataony ary malalaka aminazy mbola inatany na trois mandany na rehefa manaraka zay deraka fitaka aminareo temporature nakasiraka ena zany koa anao zay avoan'ny tazo mihitsy anao am'zany zavatra tongolo akaiky kely sarasaina hoe rotaona sy tapany sisa de mbola miavy 10 taona manaraka ay tena ianao enao ve de nieritreritry hoe re zavatra nitrangatany amin'le firenena samy hafa reo de nandeha
raha nikady an'le teo amin'ny fitondrana nge de mizotra hatrany amin'ny fiafarany normal la izy fa misy ny ataontsika hoe zavatra tsy eritreretiny mipotra tapika eny atrefatrefany eny vokatry lignina eritrereto tsika zao mbola vo mamarana amin'ny volana mi mbola tsy misasaka akory ny taona fa ny toana resaka criminalité zany resaka hoe tsy fandriampahalemana amin'ny insécurité von'olona fa tena miakatra be mihitsy mbola vo eo anatin'ny vanim-potoana fararano raha ohatra ka hoe ny saison zany no jerena de tena nefany ny zao tsy tokony hoe nona be ny olona raha de ohatra le resantsika teo tena mamono tena mihitsy ny olona hoe mba manira misy fizaran-javatra maimaipoana de miteraka ratrana sanatria famoizana aina de eritrereto am'izany zany le zavatra misy de izany ingeny mety mahatonga ny ole hoe misy tonga saina any atsefatsefany any hoe tena ampizay de amin'ny teny vazaha moa iny adikany hoe ça suffit de inona koa moa le it's enough tavaverantsika afaka tonga de mandray antso isan'ny vaovao ihany koa mikasika ny fitantanana an'le hoe orinasa-panjakana dia fantatra zany am'izao fotoana zao fa de hiverina miherim-bola am'ireo tapakila zay nisy fikorontanana zany tamin'ny resaka sidina ny ainga tany amin'ny 2 aprily 2024 ny Madagascar Airlines zany hoe misy an'ireny hoe vola foanana tampoka reny sinsis de mbola misy dingana ny fangatana hoe onery mibianay rehefa tsy nandeha ny sidinareo fa zao zany ohatrany hoe afafa hoe tsy tokony nonerana teo ny eo ve fa efa ty amin'ny firy taona aty aorina zay hoe misy mandeha ny dingana mandeha indro miantaona moa izy io de asa hoe hafahafa ihany lay saromitranga ao miaraba aloha de toizana avy ao entopoka verina ihany aloha topo radio zany mba manentanana an'le organisme international zany ampiresaka olombelona sady mba mahakasara tena an'le olona mpampirateny nefa zany avao koa zay tena vao aty tampitanana inona zany tena mampientetaraifanjakana satria olombelona tinana inona mampientetaraifanjakana efa manentana zany mahajery eo atora dafa tena ao anatin'ny tevatra raha de avao tena io zany mba hanetanako mpanao asa soreta ny fiangonana reo fitsamanana iraisam-pirenena ty mpanjakatino hitako hoe tena mazany satria oaraka fahatsam-bahoaka tefa tena mikitosona amin'ny tany vahoaka malagasy any anosodega manao fivana paratafo le tena manao fiainana de ohatrany hoe olona tsy fafanjakana olona hoe manao nefa ny vahoaka tena hitako tena mafy mavita teraka avy zao io tereto hoe fa manao matafo efanjakana doatanao zay manisany androany garaina fiteny garaina telo atao any amin'ny maraina sy amin'ny atao tsy nampanisakalina ihany io manzany de reo manetety tena mafy raha zany ohatra hoe desatima zany atetay rehefa fa tena hitandro tena pro loatra le fahatsaly avy de mba mandasa karasa aromamisa avy andraky le fitsamanana iraisam-pirenena fa raisina iraisa reo fa tena zany vahoaka ny francophonie ny francophonie fa inona lay seho ifarany teo de ohatran'ny somary naprimina naperaka tamina toerana manokany reo hoe tsy manaky alofana de asa hoe maefa manomboka verina moa izy reo takany loty atatananarivo ihany efa miverina aingo ambony koa misy fampanantenana ihany koa hoe isy toerana manokana hitazomana azy reo ahafahany hoe rehefa miarina amin'ny fiainana de mba miala ao vasa hoe manahoana nytoy an'le izy angavavadika amin'ny profo mpiasa eny tompoko ya miarabanareo manahoana ianao tsy haiko zana mitseritreritrynareo a ny possibilité an'ity eritseritsy ty alefaso aloha ianao eritreretanareo ny possibilité an'ity zavatra eritreretiko ty vitan'izao fitondrany vao moa zany tena mba hatongavany amina sary vaovao averiko
vita an'izao fitondrany zao a no manongana ny tenany vatokavany amina sary vaovao sy nareo zany mahatonga naeritreritra an'izany a de 2009 iny efa ekeny rehetrarehetra hatramin'ny iraisam-pirenena 2018 fidirany Saint-Christan ny avril 2018 efa teny sady ny notion de censure tokony fivoahan'ny Saint-Christian sans problème misy collectif tamin'iny a sao de tsy sadiditsika hoe bevaka alatra bevaka ny ripata vanomaso ny rarara zanamahetra ny élection deuxième mandat sy ny naturalisation mitadidiko fotsiny rehefa nareo matadidy coup d'état daholo reo a aloha zava déguisé fotsiny nyfidianana déguisé de manamafy hoe vitan'izao fitondrany vao manongana ny tenany mba tongavany amina sary vaovao amity raha colonel ty manabe a raha tsy resaka maninona ny tsy voaresaka ny talohan'io raha colonel io a mandeha be mihitsy ny rehetrarehetra mihitsy namaiky ny tsy fahobiazana voateniteny ny président république voateniteny ny mpamefosy fafafasany a voateniteny ny inona koa ty ny hiromara sy ny firomara de tao arinan'io a tsy voateny mihitsy zany le tari aloha ny PM le oligarque anankiray tomonina am'izao io sy ny vitsivitsy tsy voateny mihitsy le hiromara fa taty arinan'io a lasa voitsikitsika le premier ministre voitsikitsika le oligarque malagasy voitsikitsika le hiromara sasasasany tsy hiromara sasasasany akoatrany tsy manomana mihitsy afaka mbola averineo ianao rehefa feo fa nindrominitra aloha intapitra iny ohatrany hoe vorona manam-bodina de olona manam-ponena de fotoana manam-pahatapirany de rominitra ihany aloha ny fampiresahana ifampizarana ny mahasosony mahafinaritra indrindra ny vaovao izay mahaliana aminareo any